Vaovao hafa kosa ary andray andraikitra feno ny avy eo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola-panjakana anadiovana ny CAP-Arena Omby eto Madagasikara. Izy ny fanamafisana ireo fepetra samihafa izay efa noraisina manodidina ilay antsoina hoe fiche individuelle de bovin na ny fiboitsika. Tsikaritra tokoa mantsy tato ato fa somary goragora ny momba azy ity, voatery nandray ny andraikiny izany ny avy eo anivon'ny ministera. Sehatra iray izay sy nitrangana kolokolo ny CAP-Arena Omby. Ny omby tsirairay avy dia tokony hanana ny fiche individuelle de bovin avokoa. Ny FIB izay karazana karapanondro ahitana ny tokony ho fantatra rehetra mikasika ny omby, ny kaviny, ny taonany, ny famantarana manokany, ny volony, ny vaksiny natao azy sy ny maro hafa ihany koa, ary ahitana ihany koa ny mombamomba ny mpiompy. Ny trano printim-pireneny izay sampandrarà mifandray amin'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola no manamboatra ny FIB. Raha toka 5,9 ariary ny kasinena FIB iray eto amin'ny imprimerie nationale, dia tsikaritra fa mety tafakatra hatrany amin'ny 4 hatramin'ny 10 ariary izany rehefa tonga any amin'ny faritra ka ilaina ny fametrahana fetra. Raha ny voafaritra anatin'ny lalàna dia ny lehiben'ny faritra no tokony maka ny FIB eto anivon'ny trano printim-pirenena ary afaka manendry olona hisolo tena azy na mandataire izy ka eo no mety isian'ny fanodikodinana samihafa na ihany koa ny fahaverezan'ny taratasy noho ny halatra izay mitranga eny an-dalana. Raha ny fanamariana nivoaka ao anatin'ny gazety boky Les Échos des finances et du budget dia andray fepetra ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola andray fepetra ahafahana mifehy ny mety ho fanodikodinana ny FIB ka isy ny fanamafisana ny fanaraha-maso. Anisan'ny fepetra ihany koa ny fanamafisana ireo singa fiarovana toy ny hologramme. Mariana fa ny avy eo anivon'ny trano printim-pirenena dia mifanakalo vaovao amin'ny gendarmerie pirenena mba ahafahana miady amin'ny halatr'omby sy ny famotiana izany. Efa tafapetraka ihany koa na dia mbola mila fanatsarana azy ny système intégré de gestion de l'imprimerie nationale.